Eo amin'ny lafiny ara-koltoraly no anoizintsika ny vaovao. Nanao jery-totsika ny zava-bitana nandritra ny taom-baovao malagasy farany teo. Ireo mpikarakara izany ao amin'ny trano koltoraly malagasy tafita ny hafatra araky ny nambara ny mpikarakara ny hetsika. Fanadihadiana Rotsirakodiny Irainy. Tafita ny hafatra raha nambaran'ireo mpikarakara ny hetsika taom-baovao malagasy. Ny lohahevitra tamin'izany dia ny asam-pihavanana malagasy ka izany indrindra no nampisehoana nandritra ny fotoam-pankalazana ny taom-baovao malagasy ny faha 12 ny volana martsa lasa teo. Ankoatra ireo mpandray anjara teto an-drenivohitra izay nahitana ireo sekoly ambony tsy miankina dia nisy ihany koa ny mpandray anjara avy any amin'ny faritany. Pirofo mivaingana ny fanehoana ny fihavanana malagasy izany hoy ireo mpikarakara. Zambara mikasika ny taom-baovao malagasy dia hita fa tafita ny hafatra ao amin'ny famerenana ny asam-pihavanana malagasy izay novoizinay tao amin'ny trano koltoraly. PDB ireo olona naray anjara indrindra fa ireo karazan'olona samihafa tsy niteto nivony merina ihany izay ahitsy meloa fa manerana ny Madagasikara rehetra ary nisy karazana faritany tonga tao ohatra hoe Vohipena, Moramanga, Vohimary, nisy olo tena tsirairay tao. Anisan'izany ireo mpianatra teny manodidina teny anatrika ny hetsika nataonay teny Andohalo. Ny zavatra hiavaka amin'iny taona ho avy iny zany dia betsaka ny hetsika ho atao ary andray anjara daholo ny faritany manerana ny nosy koa entanina zany ireo avy any amin'ny faritany izay efa niantso anay mba hanatona ny trano koltoraly. Efa misy moa ny fanisana andro manokana rehefa hikarakara ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny mpanao izany. Isaky ny tsinam-bolana ny fanao azy raha ny fanazavana ka dingana 3 no arahany dia ny fidiovana, ny tsodrano ary ny santatra. Tsy mitovy amin'ny fankalazana ny alahady ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Ny alahady dia hetsika ara-pinoana dia anaovana fety natao hasiarovana ny mpanjaka ary ny taom-baovao malagasy kosa dia fomba malagasy natao hiarahan'ny malagasy rehetra.